Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray a raha samba malala no ianona amintsika am'izao fotoana zao a. De faly indray ny tenako a miaraka aminareo eto androany a ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao am'fandarana andramaka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media a, mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a, ny gropy a zay maresy a zay miaraka aminareo a, miaraka aminay a manototosa zao fandarana zao isan'andro a, de tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra. Faly be indray mahita anareo a, vory lanina eto indray a. Ifampahery indray tsika eto androany a, ifampahery ao anatin'ny fotoana adin'ilay sasany eo a, rehefa dinihana ndre foy ihany le adin'ilay sasany a, nefa koa tsy ataontsika mihoatra an'izany a, ny andro alina am'izay voaray anareo tsara ny zavatra ataontsika eto a, iheno hiri tsika, iheno vavaka tsika, iheno toroteny tsika, de iheno famelabelanina ny toroteny, de ao ihany koa tsika mbola hivavaka hatramin'ny firenena ka de mareta hatramin'ny farany. Raha androany anao vao tonga eto a, de te-hiteny aminao marimarina fa tsy kisendrasendra ny nahatongavanao eto a, fa misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alleloia. Ko de mareta hatramin'ny farany ary raha vaovao anao tonga eto a, de aminay anao tsy vaovao fa afaka tonga de miditra anao de afaka tonga anao de mandray anjara tahaka ny olona rehetra, mandray anjara amin'ny commentaire, mandray anjara amin'ny resadresaka mankafy ny fandarana fa antsika rehetrarehetra ity a, Jesosy ny tompon'ity fandarana ity. Raha tompo manokana Ranabavy Marie-Jo zay niditra voalohany teto indray androany a. Ao ihany koa nanarakaraka azy a Ranabavy Razana Monika, Eliana, Erika, Tojo Mikael, Verselina, alleloia. Ao ihany koa ry Verselina, Rodine Marie, Fintso, de Melovely, Yama, Andoandry, Itody Raonso, de Erika Raka, Erika samy hafa, de Razana Monika, de Rasoelina Nathalie, de Erika Raka, de Berthe Sava, de Yama, de ao ihany koa ry Lantonirina, Razavitsalama, Jean Angelin, zay ndray vao teto a, tsy ohatry ny tsitako teto anao zay 2-3 andro teo, raha tsy diso a, tamin'ity herinandro teo ohatrany zay mihitsy ary anao vao hitako teto a. Tonga soa Razavitsalama, Lalahy Angelin, de tahiny tompo a i Fleur Sondola, dia Tsiry Amboaramiel, fahombiazana fitahina io koa fa tonga, de Rasoelina Larissa, fa raha eritovy tahiny Jesosy a, mahafinaritra be ny sarinao zay hitako, mahafinaritra ery efa any amin'ny vacances, alleloia, ny amoron-dranomasina. Oviana moa zany nahita an'izay sarin-draharaha fa eritovy zay nahafinaritra kely anahy, tahiny Jesosy, dia tsy raha nandalo teo ambany masoko teo de nahafinaritra, adiniko nanao j'aime fa ho asiako rehefa avy eo raha mbola hitako. De i Mami, de ao koa i Cotre Camaradin'i Jesosy, Thierry Ralbenja, i Anja Skapatitsy, de ao ihany koa i Andonirina Suzelle, de tahiny Jesosy a, isika rehetrarehetra, Vero Rasoa, Maevare, Aimé Manambotso, Mampionina, Vero Rasoa, Henriette Rasoa, mpiavana be sa olona samihafa fa samy efa paketo foana, de Henriette Rasoa, misy Rasoa izy roa, Vero Rasoa, le izy ihany azafady, Angela Io, Stella Mira, efa teo eo koa tao ao a, tsy ohatranao, Florence ohatrany hoe tsy de vaovao amiko nefa androany vao hitako teo a, de tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, de Mahereza maharetatra amin'ny farany a, dia ao ihany koa moa ry ndaso andefasantsika message fa efa manontany ry raha Antanirina Marie Charline hoe mbola tsy manomboka nga, satria mbola tsisy notification tonga, de tonga de andefasantsika message izy, de tonga soa tsy maintsy ho tafiditra ihany izy a rehefa avy eo. Alleloia. Faly zay miaraka aminareo a, maretatra amin'ny farany a, de mahereza raha anaty olana ianao a, vahaolana no tediavintsika eto, raha anaty tsy fahampiana ianao a, ten'Andriamanitra ameno banga eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra, raha noana ianao a, tenin'Andriamanitra avoky antsika androany, ary raha mangetaheta ianao de ny loharano velany a ho hidina ao anatin'izao fandarana zao a, io raha Antanirina Marie Charline, tahiny Jesosy ianao a, de tonga soa mareta hatramin'ny farany. Ndao ary tsika hivavaka ho an'ny fandarana metraka zao fotoana zao ampelantan'Andriamanitra ka tahiny tompo koa Navavy Preta Marie, ka ny ekipa araka amiko eto androany a, de Ranabavy Roly avy any Allemagne no hivavaka ho an'ny fanombohana, de Ranabavy Berthe avy any Koweït nitondra ten'Andriamanitra, de Ranabavitsika Suzelle avy any Suisse izay vao nibata ny fandresena omaly teo anatrehan'ny Frantsa tamin'ny baolina, izy a no hitondra vavaka ny firenena
koa dia tahian'Andriamanitra ary isika rehetrarehetra za moa eto any mila peratra ihany koa itoteny ndao ary lasa arsika mamavalitina tahiny tompo lasatsika ranabavy anao ny fitenenana tahiny tompo paster dia tahiny tompo koa tsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka fiambenana izao dia ingane ka samy azo ny fanahy masina tsika rehetra dia mbola hiara hivavaka ary tsika fanombohantsika an'izao vavaka fiambenana izao. Jehovah Andriamanitra iray mahery eo tonga eto indray izahay hanatrika an'izao vavaka izao. Ianao Jesosy Tompo sy ny fanahy masinao ho tonga eto anio hiditra aminay tsirairay avy amin'izao alina izao. Tompo, mbola velom-pisaorana anao izahay, mbola nitahinao tamin'iny andro iny, ka tratran'izao arivo izao indray, ka mbola azahoana miaino ny teny masina izay hotoriana eto anio. Eny, mifono aminao koa izahay Jehovah raha toka tamin'iny andro iny, nisy ny tsy mety izay nataonay, tsy araky ny sitraponao, dia hoentinay eto anatrehanao izany, satria efa nentin' Jesosy Kristy, nobaben'i Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana izany, dia atolotray izany fahotana izany Tompo, noho ny fitiavanao lehibe. Mamelany elokay ianao Tompo, fa mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao izahay, nefa ianao moa tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mibebaka. Dia ino izahay Tompo, mibebaka eto anatrehanao. Dia raha tonga eto koa izahay Tompo, izay mbola tsy eto amin'ity fandaharana ity, dia ianao no hitantana azy, ka ho tonga somatsara eto izy, ka hanatrika izao fotoam-bavaka izao. Dia inga koa ny Tompo ny connexion-nay mba tsy ho tapatapaka, fa mba ho tahinao tsara, handeha tsara, azahoana mihaino izay rehetra toriana sy lazaina eto, mba havoky tsara ny fanahinay, ary hamelombelona ny tenanay, izay teny ho toriana eto Tompo, dia ho raisinay amin'ny fonay izany, ka ho tafiditra tsara aminay tsirairay avy. Raha toka vahaolana Tompo no misy aminay tsirairay avy eto, dia ianao no hanafaka izany olana izany. Raha toka aretina Tompo, dia ianao no hanafaka izany aretina izany, satria mino anao tokoa izahay fa ianao ilay Andriamanitra be fitiavana tsy manary anay, ianao ilay Andriamanitra be fitiavana manala ny fahotanay, manala ny aretina, manala ny olana rehetra izay misy aminay. Koa Tompo, matoky anao izahay fa samy handray ny soa avy aminao, araky ny toriteny izay hotoriana eto anio. Ka izany Tompo no tena angatahanay sy hiavianay eto, ary mbola miandrandra anao koa izahay Jesosy eo, rehefa ho tonga eo amin'ny raha lanitra ianao, mba tsisy ho very izahay menakavy, fa mba samy ho falifaly anantona sy hiaraka aminao, ary hipetraka mandrakizay eo akaikinao. Izany Tompo faniriana rehetra ireto, ka dia apetraka eo ampelantananao izany rehetrarehetra izany, satria fantatray fa ho tanteraka izany ary ho tahinao izahay raha toka manaraka sy manatanteraka ny didinao, ary tena miankina tanteraka aminao sy matoky anao, dia ho tanteraka tokoa ny izany zavatra rehetra izay irina izany sy angatahanay eto anio. Dia raina ianao Jesosy, dia raina ianao fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy masina no angatahanay izany. Aleluia, saotra Tompo, amen. Aleluia, saotra betsaka ny anabavintsika rolitsika tao anatin'izany vavaka matsiro mahafinaritra nanomboana ny fotoana izany. Mbola tsy narabaiko tiana rakoto ary zakasy ranavavy Geneviève no mbola tsy narabaiko teo raha tsy diso tonga soa nareo rahavavy mianaka Kodaleoni ando andrisy verse nama fa narabaiko teo dia tahiny Tompo ary isika satria velely tirity tsy nataontsika ampahirantsika iray anatin'ny tirity
de ianao tsy matoky fotsiny ianao fa miara-mandeha aminao Andriamanitra tsy irery ianao ary tsy amelanao irery Andriamanitra ko de mahereza isika rehetrarehetra. Tany tompo ary ao anatin'ity ritenao maka baiboly maka toerana tsara fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika ao aorian'ity hira ity. Tany tompo ary isika rehetrarehetra. Halleloia, amen. Tokamboty aho miadirery aminy ty fiainana tsy mba manakantena iatsapazana mamakivaky hihonjany fiaina tsarotra Soiano fiainako eo tanan'Andriamanitra. Halleluia, tsika rehetra. Tokamboty aho miadirery aminy ty fiainana tsy mba manakantena iatsapazana mamakivaky hihonjany fiaina tsarotra Soiano fiainako atanan'Andriamanitra. Tsika rehetra nay tokantrano iariteny za matoky tsy amelirery ianao tananao Jesosy misakambina loatra no nipandresy za matoky raha misy ny ady eo anoloanao de mbola mifaly ihany aloha ianao manoatra no mpandresy ianao manoloana ny adinao io satria manana an'Andriamanitra. Halleluia. Samy miteny ohatrany anabavy anzelahy io hoe sondro fiainako eo an-tanan'Andriamanitra, tsy lasa izy akory eo an-tanan'Andriamanitra. Matoky ianao. tsy manana tsy mahafinaritra ny fijery no olondresy no fijery olondresy ny fijery fa za mbola mino tsy haiko ianao tsy manary antsika zany. nzara lobako tsy ato antany andaritra tsy manana tsy mahafinaritra ny fijery olondresy no fijery n'olona fizaona mifamanitra tsy manary nzara lobako tsy ato antany faly andaritra tsika rehetra tsy amelirery tsy hitanao fa misy tanan'Andriamanitra misakambinao raha misy ny ady mboly faly manontsanno ny mpandresy manandala zao matoky tsy amelirerana isarinauno misakambina misy niazy ty mboly faly manontsanno ny mpandresy manandala misy niazy ty mboly faly manontsanno ny mpandresy manandala. Halleluia. Iniriny
tena mino fahatsiarovanareo ny eto zany izy zany. Halleloia. Isaka manoniny ato otra mahita anareo zany tadidiko mihitsy nandefasantsika an'izany voalohany tanaty sabata nandefasantsika an'izany izany voalohany nafinaritra tena nafinaritra. Anisan'ny hira mandeha matetika eto moa zany hoe hiran'ny Ziona Famonjena, Njaka Fity, Joseph Daf, Pasteur Ranjarson, Jocelyn, izy koa ny tena TDL matetika be reo miverimberina eto reo mpiro reo dia misy tantarany daholo reny ohatry misy zatra tsaroana foana anatin'ireny. Koa dia mahay rezitsika rehetrarehetra tsy mamely rery anao koa Andriamanitra e. Aza matahotra ao anaty ady ianao dia na dia sarotra zany hoe mifaly anaty ady dia matoky dia mifalisa ady miandrendrasa ady ny lanitra. Marisao teto fa nirany Njaka Fity antsa velona koa dia le Zadelina matetika tokoa reny mandeha dia matetika reny mandeha dia izy koa moa le piran'le Andraratozy iny koa matetika mandeha foana le raisiny fahatsapana iny. Matetika ny amin'le pira zany reny tena ohatry ny pira tena mandalo matetika eto amintsika eto. Ianona koa iza MTF koa tena mandalo matetika eto groupe ba matetika Clarisse matetika. Halleluia. Mampionona koa mba mandalo eto foana mampionona koa mba manana hira maromaro mandeha eto dia mampitsangana maraina le hira any aminao zao maraina fa ty aminay mbola voatory rehefa avy eo. Koa tahin'Andriamanitra maherezy hitanao ry havana ao anatin'io tsiarovan'ny roléaliste aty aminay io ninira iny iny zany ohatry ny hoe hira faneva andao ataontsika ohatry ny hira fanevantsika mihitsy satria zany mihitsy io ny fahitanantsika ohatry ny olona mampalahelo, ny fahitananao ohatry ny olona mampalahelo. Ny tena marina nefa tsy mampalahelo tsika, tsy mampalahelo tsika, sambatra tsika. Halleluia. Koa dia maherezy andao ary tsika eno toriteny zay rahantsika ny tetiko narovana na eno an'io Suzel na eno an'izany zany. Za koa mihiny fa tetiko narovana eno Ziona Famonjena zany betsaka taminareo koa teto vao nankafy Ziona Famonjena ohatry André Ricarac zany teto vao nankafy an'izany. Tsika moa dia reny namantsika daholo Ziona Famonjena zany namana akaiky zany. Andao ary tsika eno toriteny iarahantsika amin'ny ranavavitsika Berta dia menofinaritra tsika rehetrarehetra dia miverina eto tsika rehefa avy eo mamelavelatra ny ten'Andriamanitra menofinaritra isika rehetrarehetra tahiny tompo isika tsirairay avy. Andao ary ranavavy Berta anao ny fitenenana. Resiko fahasoavana ho ary avana malala ny zaran'ny ten'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-pe Aki radio vakoka fiambenana izao. Ny ten'Andriamanitra dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Titosy toko faharoa manompo mamaky amin'ny 9:20 miafara amin'ny 9:20. Titosy toko faharoa manompo mamaky amin'ny 9:20 miafara amin'ny 9:20. Ny soramandreo ambony. Ny mety hataony antim-panahy sy ny tanora fanahy mpanompon'ny olona ary fananarana sy hafatra samihafa. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy arakanan'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy arakanan'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Halleluia. Izao tenin'Andriamanitra izao ry havana malala dia tenin'Andriamanitra izay mahavelom-panantenana ho antsika tsirairay avy ary fananarana ho antsika noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana malala ny amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsapan'Andriamanitra ny tsy fahampiana, tsapanan'Andriamanitra ry havana ny fahatanoram-panahy eo amintsika tsirairay avy izay mbola anaovantsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ty teny amina androany aoka ho fantatratsika ry havana ary aoka
hiraisintsika ary avana malala izao fananarana lehibe izay omeny Tompo Andriamanitsika izao mba hazahoantsika fahasoavana ary ho famonjena ho antsika tsirairay avy izao tenin'Andriamanitra izao. Raha tsy amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra no omeny antsika ry havana, tsy toy izao ny fiainantsika. Raha tsy tamin'ny famonjena ho antsika tsirairay avy ry havana no nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika dia efa tsy tahaka izao no ny toerana misy antsika tsirairay avy, fa manana ilay Andriamanitra velona ary ny zavatra tian'Andriamanitra atao amintsika dia no hanana fahavelomana eo amin'ny fiainanao, mba hanana fahavelomana eo amin'ny fandalovanao ny amin'izao tany izay tiavintsika ankehitriny izao, satria fantatsika ry havana fa maro ny zavatra izay mifamafaho eo amin'ny fiainantsika amin'izao ankehitriny izao, fa manana an'Andriamanitra isika, manana ilay famonjena atsika tsy izay zany fa ilay Jesosy Kristy izay tompony fahasoavana, izay tompony famindram-po sy tompony fitiavana lehibe izay tsy azo tratrarina ary tsy takitra ny saintsika izany fahasoavana izay omeny Andriamanitra antsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika ry havana malala. Raha tena manana fitiavana an'Andriamanitra antsika ry havana dia ataontsika ny izay araka ny sitrapon'Andriamanitra, hiala ny amin'ny toe-po ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao antsika ry havana, fa tena hanaraka izay sitrapon'Andriamanitra mba hazahoantsika ny fitiavana sy ny indrafo, indrindrandrindra ny fahasoavana raha manaraka ny amin'izany izay sitraka an'Andriamanitra izany isika. Mbola iarantsika mamaky ry havana malala ao amin'ny bokin'ny Ezekela. Bokin'ny Ezekela toko 20, raisintsika mamaky amin'ny 1:12, ajanontsika ny amin'ny 1:12. Bokin'ny Ezekela toko 20, manompo mamaky amin'ny 1:12, miafara amin'ny 1:12. Dia nivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nomeko azy ny didiko ary nampafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarako ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Haleluya. Izao tenin'Andriamanitra izao dia jiroko vavolombelona eto anatrehantsika manaraka izao fandaharana izao. Teo aloha ry havana malala, indrindrandrindra mbola tany amin'ny Madagasikara, tsy nitandrina izao sabata izao. Tena tsy nanana fanantenana raha tonga tamin'ity toerana izay nalehiko hoe ahita ny tenin'Andriamanitra ho fandresen-dahatra ahatafiko famonjena, ahatafiko fifaliana ary ahatsapako ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro eo amin'ny fiainako. Fa misaotra an'Andriamanitra ry havana, misaotra ny famindrampon'Andriamanitra ry havana izay nibitsika ny fanahin'Andriamanitra izay nampahitako izao fandaharana Aki Radio izay taritin'ny Pastera Rado Aki Radio sy Zoky Mampionina Aki Radio izao. Tena fahasoavana ho ahy manokana ry havana malala no nanekeko, no nifikirako, no nandraisako ny fandresen-dahatra izay mitandrina ny andro sabata, sy nanekeko nanao ny batisa ry havana malala izay fandevozana ny fahotako rehetra izay teo aloha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsapako loatra ny fitiavan'Andriamanitra ry havana ny amin'izao sabata izay tandremana sy ankatoaviko manomboka ny nanarako izao fandaharana izao. Ary tsy ho eto ihany fa anio ka ho mandrakizay no hetahetam-poko sy ny faniriko handehanako ny fahatsapako, ny fitiavako izao sabata izay ny fitandremana ny didin'Andriamanitra
hialako ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao tena angatako amin'ny fanahy masina, angatako amin'Andriamanitra ry havana tsy ho verin-dalana ary tsy hanao ny fanaon'izao tontolo izao fa taloha tsy tamin'ny fahalalako ary namindra fohaniko Andriamanitra mbola naneky ahy izay nitandrina izao sabata ny fitandremana ny andro fahafito izao. Tiantsika ry havana ilay Jehovah Andriamanitra, mamindra fo amintsika ry havana ilay Andriamanitra velona ary manome fahasoavana ho antsika isanandro isanandro eo amin'ny fiainantsika izy. Ty teny aminao ary havana, tsara loatra izany sabata izany, tsara loatra ny fitandremana sy fanarahana sy ny fandresen-dahatra ny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay araka ny sitrapony ary handavantsika ny fiainana ny amin'izao tontolo izao ry havana. Fa havonjy anao, havonjy ahatahavantsika fifaliana mandrakariva, ahatavantsika fahafinaretana, ahatavantsika fahasoavana satria ilay Andriamanitra velona no miteny amintsika ary arahintsika sy hankatoavintsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra isanandro izany. Ary teneniko aminao ry havana, ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay mitoro ny tenin'Andriamanitra izay endreny isanao isanandro, tsy ny tenin'izy ireo ry havana no aloaka fa nangataka tamin'ny alalan'ny fanahy masina, nangataka tamin'ny alalan'ilay Andriamanitra velona izay tompony teny omeo ahy ny amin'ny teny izay toriko dia izay voalaza ho andreo mpanompon'Andriamanitra no tenenina, izay voalazan'Andriamanitra tiany ho torio dia izany no tanterahina, fa tsy mahalala na inona ry havana raha amin'ny alalan'ny hery, amin'ny alalan'ny fisainana amin'ny maha-olombelona izao fitorenan'ny tenin'Andriamanitra izao, fa ny tenin'Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra no mibitsika ao anatin'ny fo ny mpanompon'Andriamanitra ahafahana mba naposaka ny tenin'Andriamanitra izay lalam-pamonjena sy ny lalam-pahasambarana ary ny lalam-pahasoavana ho amiko sy ho aminao izany tenin'Andriamanitra velona izany. Tiana Jesosy ry havana dia miantso anao izy, ndao antsika ry havana fa mbola tsy tara dia hono voninahitra rery ihany no ho an'Andriamanitra rery ihany no voninahitra ho antsika kosa ny fiadanana. Haleluya, amen. Tiana Jesosy, amen. Haleluya. Isaorantsika n'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay nentina vavintsika Berta izany. Haleluya. Misaotra indrindra ary nareo moa tsy mahita fa ato anatin'ny telefônina rehefa alefan'ny tsara iny sary iny a, mahafinaritra kely ny paoziny, raozy kely ny saridoany dia raozy ny akanjo dia misy ny sarisary voninkazo iny a, mahafinaritra kely ny tena azy mihitsy tamin'izay hoe mahafinaritra kely ny paozinao a, mahafinaritra dia tsy ny paozinao ihany mahafinaritra fa ny toriteny koa dia mahafinaritra ry isaorantsika n'Andriamanitra. Isaorananareo rehetrarehetra ihany koa Rita, Rita, Rindraopa, Soameva, reo mbola tsy narabaiko teo, Fleur mbola tsy efa narabaiko teo, Kadaka Malala, tahiny Jesosy miaraka amin'ny Miray ao ambadimbadika ao a, dia ao ihany koa izy mbola tsy narabaiko Vicky Rolande koa, Fanindra Zafindramanana, reo mbola tsy narabaiko daholo a, raha tsy diso a, dia tonga soa daholo a, isika rehetrarehetra. Alleluia. Grèce Saza, ela tsy nahitako an'izany anaran'izany ela dia ao koa zay ka mbola tsy voaravaka dia misaotra betsaka raha nabavy Berta dia ho tahin'Andriamanitra ne ianao a, dia honerin'Andriamanitra ny fotoananao lany anao ndre nitoroteny ireny. Tsara fantatsika fa ny ankizy tahaka andray nabavy Berta ireny dia sahirana be amin'ny ara-potoana amin'ny asa aman-draharaha, fa rehefa tonga ny anjarany dia vitany maka fotoana amin'ny toerana mangina ahafahana manteraka ny asan'Andriamanitra ry za manokana tena resy lahatra fa ireny dia tsy mba hoaveran'Andriamanitra andalindalo fotsiny ireny zavatra izay ikerezanareo haindreny ary tena Andriamanitra dia miteny hoe tsy foana tsy akory ny fikerezanareo anao ny Kristy Jesosy fa mahereza dia mahatanjara nabavy Berta dia mitombositra mitombo fahasoavana ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankohonanao amin'ny asa aman-drarahanao any hojeren'Andriamanitra kaikany ny fiainanao. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay makasitraka anazy satria ireny fankasitrahana ataonareo ireny dia
dia mahatonga anazy androso bebe kokoa indray anao ny tsaratsara kokoa indray ao aorianao ka dia mahay re za misaotra anareo rehetrarehetra. Titosy moa ny titosy toko faharoa dia titosy moa dia epistily nosoratany dia mbola nosoratan'ny Paoly ihany koa ary nanapatra izy teto nanapatra ny titosy izy nanao anafatra ny olona ananatra ny olona izy moa dia olona mpanompon'Andriamanitra tena be anatra izay tsy misaotra azy ary titosy dia niraisiny tena zanany ara-panahy tena akaiky azy mihitsy ary dia mialohan'ny nandehanany dia tsy mba navelany nandalo ova fotsiny fa nametrahany epistily iziny i titosy. Alleloia. Ny soramandry zany hoe nanivakiany anabaviberta teo dia ny titosy toko faharoa dia ny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Za kosa maky ny titosy faharoa manontolo zany hoe andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no vakiko amin'ity androany ity andraisantsika fampaherezana. Alleloia. Koa dia tahin'Andriamanitra ary isika rehetrarehetra mareta hatramin'ny farany. Ny soramandry dia izao hoe mety ataon'ny antom-panahy sy ny tanora fanahy sy ny mpanompon'olona ary ny fananarana sy hafatra samihafa. Alleloia. Ny mety ataon'ny antom-panahy sy ny tanora fanahy eo amin'ny fotoana eo amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra dia misy klasian'Andriamanitra anankitelo tsika amin'ny ara-panahy. Ao aloha ny atao hoe zaza ara-panahy dia ao ny tanora fanahy dia ao ny antom-panahy. Ny ireo rehetrarehetra dia tsy miankina amin'ny taona akory fa na olona 70 taona afaka no zaza ara-panahy. Fantatritsika tsara fa ry Samuela dia mbola kely fa efa nanomboka tanora fanahy ary dia nandeha tamin'ny tonga tamin'ny fahanterana ara-panahy satria rehefa tanora izy dia efa tonga teo amin'ny fahanterana ara-panahy dia efa zatra mifandray ka ny ara-panahy zany dia tsy miankina amin'ny taonanao ary koa zava-dehibe koa dia tsy dia voatery miankina amin'ny fotoana ny hoe ny taona nanompono an'Andriamanitra no mahantom-panahy na tanora fanahinao fa possible misy olona 20 taona nanompono an'Andriamanitra fa tsy mitombo dia na izy mijanona zaza ara-panahy foana na izy dia tanora fanahy ihany foana dia tsy mety matotra ara-panahy mihitsy. Misy olona possible ao anatin'ny 5 taona anatin'ny 3 taona anatin'ny 2 taona dia memandroso ary vetivety dia lasa antom-panahy. Io zany dia ny fahamatoranao ara-panahy mihitsy ny fahafantaranao an'Andriamanitra ny fahazaranao miaraka sy ny fanerasera amin'Andriamanitra ny fahafantaranao an'Andriamanitra ny fiatraikany tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany rehetra zany mahatonga ny fikilasiantsika daholo hoe zaza ara-panahy sy ny na ny fahatakarantsika ny zavatra ny ainantsika maharirafy tahiny Jesosy mbola tsy narabaiko teo ka androantsika dia androany Paoly dia manana hafatra ho an'ny antom-panahy sy ny tanora fanahy. Ny zaza ara-panahy moa dia efa tsy nomeny hafatra no tamin'ity teto ity satria ny zaza ara-panahy matetika dia tahaka anareo ireo izay vao mbola miara-mandeha mihitsy le mbola omena le mbola tena hoe mbola vao miara-mandeha mbola ronono mpanahy be mihitsy nomena anareo ireny zany atao hoe zaza ara-panahy le mbola tena tsy misy fahatakarana mihitsy isaky maheno tena androany dia tena aive zany io hoe aive ohatr'izao hoe ny tanora fanahy indray dia efa manomboka miditra ao amin'ny sehatry ny asa fanompoana ka eto ny hafatra nataon'ny Paoly tsy dia hafatra ho an'ny sarababem-bahoaka ny olona am-piangonana fa ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay mampiodina sy mampiodina ny asan'Andriamanitra tao am-piangonana tamin'izany fotoana zany. Ary zava-dehibe ny fiarahana manompo an'Andriamanitra ny fandrombonana tsara fantatsika fa tsika eto zao dia na dia tsy fiangonana azy tsika dia tsika tena manana fiarahamientana takany hoe atao amin'ny groupe ato tsara fantatra hoe nijery mandray anjara hoe samy ohatra hoe samy manamanana kely ny toerany zany daholo samy manamanana ny anjara asa ny anjara
ino zany ny anjara briketiny avokoa ny fanompona an'Andriamanitra izay tsirairay avy nakizy tsirairay avy eto amin'ny groupe eto. Fantatsika tsara zao ranabavy Marijo reny zao anisan'ny miara-mandamina aminay hoe mandrindra hoe misy fotoana tsy arako tsony zany, tsy araky mivady, tsy hoe tsy araka ahoana moa zany fa araka foana koa izy hatramin'ny taloha fa hoe fa mba mibetsaka ny olona de mba misy ranabavy Marijo mandamina mba miteny anao hoe iza moa zao misy fotoana tsy tadidiko iza moa miporoteny androany, iza moa mitarika vavaka de reny efa mba misy fiaraha-miasa, misy zavatra ifandrombonana ampiodonana ny asan'Andriamanitra, samy manana ny efa lasa tanana anankiray feno ratsan-tanana. Ary ireo indrindra no nafaran'ny Paoly satria tiany Paoly irindra sy androso ny asan'Andriamanitra. Tadidio ry havana fa ao anatina ny motera de karazana pièce maro be no mifandrimbona miara-miasa mahatonga ny tôbily mandeha. Misy zavatra maro samy manana ny anjarany ka raha misy zavatra ray tsy mety eo na zavatra kely de afaka mandeha ny tôbily fa tsy zarizary manetroka iny na kely aina iny na zavatra ohatr'izany. Rehefa ao anatiny ao zany misy zavatra tsy mety de tsy mandroso tsara ny asan'Andriamanitra, tsy mandroso tsara ny asan'Andriamanitra. Ary ny zanak'Israely nge taloha tsy nandroso avy misy fotoana andeha androso ny zanak'Israely de misy fotoana resy anaty izy na de fanjakana farak'izay kely indrindra azy de variana satria resy ny zanak'Israely fa fanjakana kely misy zavatra tsy nety tao anatin'ilay zanak'Israely nisy olona nanota, nisy olona tsy nilamina. De mba tahaka izany ihany koa ny fiangonana ny raha tiantsika na fiangonana na fikambanana tahaka ny antsika zao fikambanana za tsy resaka ny fikambanana tsotra satria reny ny sehatr'afa fa ny eo amin'ny resaka fikambanana fanomponan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra no tiako resahana eto. Hoy Paoly hoe fa ianao kosa de milaza izay miendrika amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Halleloia. Ny fananarana voalohany zany aloha de voalohany indrindra ny ampijoro fiangonana de tsy mivoana. Zay no zavatra voalohany. Tsy manana lalana tsika hanova ninina amin'ny asan'Andriamanitra, hanova ny fomba fitorika. Indraindray mety misy olona manova ny fomba fitoriana arakaraky ny zava-misy. Ohatra hoe raha mbola any anatina EPP, any anatina salle de classe, any anatina zavatra ohatrany ianao no mivavaka, mbola olona mety sahirakirana tsotsotra de hafa ny fivavahanao, hafa ny fomba fanomponao, hafa ny toriteninao. Fa rehefa ohatra hoe manomboka miakatra amina dingana ambonimbony ianao manofa espasy am'izay ianao na efa mba misy olona ambony tonga de miova ndray koa na ny fomba fivavaka ny mety hiova. Ny Paoly de tena tsy niteny antsika anao an'izay mihitsiny. Ny Paoly de zao milaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema, fampianarana tsy misy kilema. Ary Paoly de anisan'ny sarotiny ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Mety mantantsika hoe inona aloha zany hoe fampianarana tsy misy kilema. Matoa misy ny fampianarana tsy misy kilema de misy ny fampianarana misy kilema. Ary le fampianarana misy kilema de mora lasany amin'ny daholo ny olona. Fa ny mitazona ny fampianarana tsy misy kilema de sady sarotra ny vitsy ny mahatazona azy. I Paoly nefa ry havana de zao ny afatra ataony ny mety ataon'ny antom-pianarana sy ny tanora sy ny mpanompon'ny olona ary fananarana sy afatra samihafa mba haninona daholo ireo afatra izao mba hampijoro tsara ny asan'Andriamanitra de voalohany indrindra ny taniny foana ary Titosy mba ilaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Fampianarana tsy misy kilema zany amin'ny Timoty voalohany nge de tsika hoe Timoty voalohany toko fahenina. Io koa zao nanana farany an'ny Timoty rehefa nanao teny farany ho an'ny Timoty i Paoly. Timoty voalohany toko fahenina andiny fahateny nge vakitsika amin'ny ara-tsaosy. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema, io indray hoe teny tsy misy kilema io ny tiany hoe teny tsy misy kilema de hoe teny salama, teny tsy marary,
teny tsy mivilambilana, teny tsy miorakolaka, teny mahitsy tsara. Osy Paoly raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema, de ny any Jesosy ny teniny atao hoe teny tsy misy kilema zany de dia ny atao hoe définition-ny teny tsy misy kilema. Atsika zay tsy mahalala mety tenenin'ny olona ianao iny zany atao hoe teny tsy misy kilema. Ny atao hoe teny tsy misy kilema de zao a teny zay any Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampinana zay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Araka an'Andriamanitra. Ny tenin'i Jesosy a de mitondra antsika makaiza mandeha makamin'Andriamanitra ananantsika toe-panahy araka an'Andriamanitra zay ihany. Araka io teny anavavy Marie Jo teny tsy misy petipety, tsisy fangarony, tsisy naolakolaka. Alleluia. Fa ny olona manao teny misy kilema de reto andiny vevatra dia mieboebo foana izy reto avy zany no ny olona defa tratran'ny teny misy kilema fetsifetsy fotsiny a azafady sotrany kely tsika. Azafady indrindra marimaina kely ny tenda. Alleluia. Mialatsiny indrindra misy fotoana momba mangetahita kely. Zao zany ny fampianarana tsy misy kilema de mitondra ny olona anana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay ihany tsy mamolavola ny olona ho aiza akory fa hamolavola ny olona anana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny teny misy kilema zany de mitondra ny olona andiny faefatra. Mitondra ny olona n'inona? Eboebo foana. Tsy mahalala n'inona. Tsy mahalala n'inona izy fa adala. Amin'ny fiadikevitra sy amin'ny fiaditeny zay mahatonga fialonana, fifandinana, fifanaratsiana, fiahiahin-dratsy, fifandirana lalandava. Fa noho ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Tanao zany ny teny raha voy zany mitondra makany amin'ny fieboebona de teny misy kilema izay mitondra makany amin'ny fieboebona. Ahitsiko ny fieboebona tsy ny fitondram-pavolombelona fa raha vao ny fieboebona, raha vao ny fieboebona izy rehefa ohatra mitondra an'ilay olona hitanao zao be dia be any Afrika ataoko hoe Afrika izay mampalahelo teneniko foana fa efa manomboka tonga any Madagasikara zany zavatra inge resaka ara-panahy. Rehefa voasary ny fanahy de mifindra ho azy de mifindra ho azy. Fieboebony zany ohatran'ireny ataon'ireny pasitera afrikanina be dia be hitanareo ireny. Mitory teny izy ohatra de rehefa mandeha misy fotoana mijery an'ireny hitanao misy fiangonana afrikanina be dia be olo ireny de ny zavatra hitanao de tsy misy afa-tsy ohatran'ny hoe fampiseho kely ataon'le pasitera. Eny izy moa tsy mody teny foana hoe an'Andriamanitra voninahitra sisa fa rehefa tena jerenao le izy de pasitera mihitsy ny te hampiseho fa tena izy ny tena mandehandeha randrany de ana de misy hitako zay misy pasitera zay mpanao an'izao zavatra zao be dia be moa zao fa raha izay tena hitako ohatra izy hanao délivrance de atsony le olona fatana zany hoe ity atao izany de atsony de sery makeo de ohatra hoe bakeo kely mandoalika de mehezana io de fe raha sy makany amin'ny olon-kafa rezaka de io avelan'ny jerijeren'ny olona eo de atao manao mampimekely eo de mehezana de hitanao zany zavatra ohatr'izany zavatra ohatr'izany tsisy ilanana zany. Asa sangisanginao ny olona rehefa misy devoly de asora izy fa mijaly izy misy an'io. Ny azy tena anaovany ohatrany hoe anaovana reny zany ianao mino aho fa vitanareo nge zany zavatra teneniko zany reny zany zao teny misy kilema no nitaizanany reny olona reny. Teny misy kilema de reny ny farany mieboebo de
de io le manala baraka olona eo mason'olona io de tenenina ny fiainan'le olona ianao avianao aty ianao tsy manam-bola mihitsy any an-tranonao any ate zay tsy zay meko tsy ny foana fa ny fiainan'olona zany tsy atao tsy tableau korika hoe hojerenao hoe misy tableau io zany vitany Van Gogh na Picasso na ohatr'izany de hojerenao hoe fiainan'olona fa fiainan'olona zany a mandeha amin'ny fahendrena tsara ianao raha mpanompon'Andriamanitra ianao fa ny olona zany rehefa teny misy kilemany no nitezana azy de lasa manao ohatr'ireny mieboebo de tsy mahalala nin'inona tsy haiko anao roa fa mialatsiny a misy fotoana ianao mihaino a tenin'Andriamanitra fa manontany teny hoe Jesosy inona zany lazainy zany io zany zao vao aingana nahita horonan-tsary zay mivady horonan-tsary zay moa tsy nijerena izy hitanay ny ampahany fa misy olona manao film tsy mahalala tsy mahalala baiboly mihitsy hoe manangana an' Jesosy hono ny tsy haiko vitanareo izy zany film zany manangana ny Lazarosy hono Jesosy de zao ny ao anatin'le film miditra miditra ao anaty fasana Jesosy tena zany ve baiboly tsy ny tena tsy zany izy Jesosy tsy niditra tany na ny vaton'ny fasana naseny nakodian'ny olona Jesosy tsy niditra tany am-pasana zany de niditra tany am-pasana moa Jesosy de natao mibahakely ny lohan'ny i Lazarosy de nitsanga ny Lazarosy izay tsy nisy fehipaty nefa ny tena zany tena milaza mihitsy hoe misy fehipaty ary natsona avy aty ivelany fa zavatra resaka ohatr'izany iza zany zao reny olona manao film reny nitezaina tamin'ny teny misy kilemy reny ary tadidio fa ngakoho reny olona mivavaka ianao raha te hijery tena tantara hoe marina de hitanao hoe la passion du Christ indra reny zany zao manakaiky ny tena hoe amin'ny voalaza amin'ny baiboly mihitsy reny zavatra tsy mahalala nin'inona adala amin'ny fiadian-kevitra sy ny fiadian-teny zay mahatonga fialonana fifandina fanaratsiana ny fiahian-dratsy fifandiran-dava de mialatsiny aminareo ah koa fa rehefa teny misy kilema ny tezanany olona de variana mahita fiangonana anankiray misy olona zay ivy tôbila tamiko tam'izany de ame fotoana tany am-piangonana ako ka ry zareo any anaty birao-piangonana de variana vy satria za zany miandry anazy satria fanakalo tomobily zay tam'zay za miandry anazy eo tokotany fiangonana eo de vita izy ka tsy andro fihavanana endreo tam'zay fa ohatry ny andro fivoriana fa variana ry havana miady hevitra anaty fiangonana de ohatrin'izay anaty fivoriam-poko tany de ohatry ny hoe mahita tsirony mifamaly sy ny hoe miady hevitra sy ohatry ny hoe mifanditra tsy azoko mihitsy ny haiko tam'izany meno an-dry zareo mifanditra amin'ny zavatra tsy hitanao hoe ahoana fifandirana lalandava ho ny tenin'Andriamanitra fanao ny olona vetaveta sady faneran'ny fahamarinana manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazahoany zavatra ry havana malala zany no atao hoe teny misy kilema zany hoe mifanohitra amin'ny teny tsy misy kilema zay aloha ny voalohany Paoly kosa tsy nampianatra antsika an'izany raha kristianina ianao de tsy nampianatra anao oeraoera kory Paoly fa ny azy teny tsy misy kilema le any Jesosy ihany ny anazy mila za teny mendrika ny fampianarana tsy misy kilema eto am'izay tonga ny afatra rehetrarehetra ny lehilahy antom-panahy mizara telo am'izay ny afatra eto ho an'ny lehilahy antom-panahy de ny vehivavy antom-panahy de ny lehilahy tanora fanahy reo ary ny mpanompo ny moa le voalazana amin'ny andiny fa sy hoe ny mpanompo de anary koa anaiky ny tompony io re zany resaka eo amin'ny le mpanompo tsika moa mifanompo tsika reto zany zao mifanompo zay manompo anareo de ianareo mbola tsy hoe manompo anay fa ianareo eto amin'anatin'ny gropy de manompo anay ihany koa mifanompo isika ho voninahitra Andriamanitra anao ny asan'Andriamanitra mifanompo zany lay na zay mitondram-bavaka anareo nge zao manompo anareo sady manompo an'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny resaka fifampitondrana ao anatina fiangonana zany zavatra resahana teto lehilahy antom-panahy
anaro ahony tena homotina hoendry atanjaka amin'ny finoana amin'ny fitiavana amin'ny faharetana zay zany ho an'ny olona efa matsapa fantom-panahy izy de mbola anarina ihany izy mbola ahony tena zany de mahony tena amin'ny zavatra rehetra mahony tena amin'ny zavatra rehetra mahafantatra hoe atreto ampy eto halleloia eto mahony tena misy zavatra de anao manana fahonona tena ianao tahaka ny tenin'ny Paoly hoe za mahony tena amin'ny zavatra rehetra satria ianao de olona efa ara-panahy na ohatra ary zany ohatra fotsy zao teneniko anao ohatra kaikikely zao teneniko anao ty omaly zao nisy baolina ary nambola za koa mba ty baolina iny indrindra tambola tanora tena ty baolina ty za moa zany tsy mahay manao baolina fa ty mijery baolina ohatra kay koa zany baolina teniko zany za zao mampatatra olona zay avanay fa zany olo zany raha baolina zany tsy azonao atao nininy zany na mbola hoe andro mariazy ny ary ohatra ka finalina baolina de angambany ajanony aloha mariazy raha tsy tapitra ny baolina tena ty baolina aloha de le fitiavam-baolina tsy azo rarana ny olona ho ty baolina fa ianao kosa raha antom-panahy ianao tsy possible zany zany hoe olona efa ianao rehefa antom-panahy de ny zava-dehibe aminao ny asana Andriamanitra na mbola misy inona fa nefa misy asan'Andriamanitra tokony atao de ianao antom-panahy tsy possible mihitsy zany hoe midy ny fiangonana fa lasa izy paster lasa nanao baolina ohatra na hoe tonga ny finanana azafady indrindra somary maina ny tendako de miova ny feo ohatra hoe tokony hisy alibavaka ao am-piangonana ohatra ny azy zany de nefa mifanojo amin'ny finalina ny euro na mondial zay tsy nampozinao hoe moa amin'io finalina de anao le tokony hitarika hidinao ny fiangonana hidinao ny tenenao hoe tsisy le izy no ny antony manokana nefa ny antony manokanao amin'io inona finalina de ny antom-panahy zany de anariny Paoly halleloia mba ahony tena amin'ny zavatra ohatra zany misy amintsika tena tsy mahay tsy afaka ao teneniko anao mba misy zavatra zange petsaka koa zavatra mba mampinaritra anahy misy zavatra tena vitsivitsy sy maromaro tena tiako be mihitsy taloha ohatran'ny hoe tsy mety ara tsy manao an'ireo zavatra io mba fialam-boliko fa rehefa fantatra eo ny asan'Andriamanitra de mbola ambony no zany rehetrarehetra zany de mahody tena ho azy amin'ny misy zavatra maro tena tiako zay tsy afaka nampandeferiko taloha fa noho ny nanompan'Andriamanitra de amiko ary tsy hoe antery hoe matahotra ho any amin'ny elo fa fantatra fotsiny misy zavatra mbola tsy vitako noho n'Andriamanitra de aloha ahony tena amin'ity zavatra ty halleloia ahony tena ho motina zany motina amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy hoe tsy meheza fa aza miteniteny foana aloha ray zay fa ho motina na amin'ny fitafy amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika maro isan-karazany ho motina ho endry mazava ho azy tsy antom-panahy ianao raha mbola tsy endry ny zazara-panahy ry avy nefa manomboka endry maika kosa ave moa fa ny antom-panahy atanjaka eo amin'io atanjaka koa ho teneniko ijanonantsika kely atanjaka amin'ny finoana ny voalazan'ny tena Andriamanitra misy telo kely hoe de salama ny dikan'le matanjaka ny tiana tenenina eto salama tsara ny ara-pinoana tsy mararirary ny ara-pinoana ny olona antom-panahy de voalohany indrindra olona tena mahery manam-pinoana matanjaka be ny finoana de ambony be ny finoana tsy possible mihitsy zany ny olona antom-panahy ka tsy anam-pinoana noho ny olona zazara-panahy tsy possible mihitsy zay mahatonga antsika hoe rehefa antom-panahy tsika ohatrany tsy de zatra an'izany intsony tsika tsy hoe menatra hoe angatabavaka fa ohatrany tsy de mahazatra intsony zany hoe za zao de tena anareo matetika hoe mba eto ambavaka reto fa ny olana misy
rena misy zay manokana zay mivady a zay ka ivenareo tsy miatrikolana zany misy fotoana miatrikolana tsy mbola hitanareo zany zay teo amin'ny Facebook eo ka mandoratra eny am'ireny groupe reny mandalo olana mafy fa mba mankatabavaka aminareo MP fa mba misy torotsisolo-kevitra zay ohatra ny azany na manao an'ireny teniteny hafa reny hitanao ohatrany efa mandeha ho azy fotsiny sisa ny finoanay de tsotra malona hoe fivavaky ny maro eo ihany aloha zay fa ianao efa zatra ianao efa tonga de ao anatiny hoe misy olana za ambony ny finoko fa milamina io ambony ny finoko efa vita le olana vo mijoro vavolombelona fa toko fotsiny hijoro vavolombelona momba andia alleloia mila matanjaka koa ny finoanao zany hoe ianao mpitaritafika tsy hoe ohatra hoe io misy olona ohatry zay taloha fantatra izy efa klasina ho antim-panahy fa ny olana aminazy matahotra devoly rehefa hitanao fa misy fivorimbe reny de zarainy tompona ndray nareo manao délivrance mizara roa ny olona iza no anao délivrance de atokana ety tsy anao délivrance de ny ato kosa indray a mitondram-bavaka ny olona fotsiny de izy tonga de vakany an'le mitondram-bavaka ny ato de zao rehefa manao délivrance ma antsika de tsara fantatsika fa misy ny atao hoe contre-attaque ataon'ny devoly de somantsy misy kely any fanelingelenina ataony iny de le rahalahy matahotra an'izay zavatra zay ary fa ny tena marina ny antim-panahy de olona tokony ahery tsara tsy le ampy fanao zany ny teny amin'ny olona hoe tena matahotra na ahoana fahitana salo tena tsy mino an'io ohatra na hoe miditra de vavaka marary de izy reto de Andriamanitro inary ty ve ho sitrana antsony tena tsy vita nareo ve reto mino an'io hoe tena mbola sitrana io mahampatahotra ty mizay Andriamanitro ohatra zany ny fa vavaka maro matakadavitra de zay atanjaka amin'ny finoana ianao zany ny antim-panahy de ianao no herin'ireo olo reo alleloia tsy misy olona zany miona aminao ka manana olona ka teneninao hoe tena andraso de davakolo lafy ianao fa tena tsy vitako mampirenao an'izany ary zany mahatonga ny olona rehefa ao anatin'ny mahatonga azy antim-panahy daholo ny zavatra rehetra zay nylalovany tao anatin'ny fiainany ny traikefa ny mpanompon'Andriamanitra ianao rehefa teo mpanompon'Andriamanitra de aza kivy mandalo olana zay mivady hoe ny amin'ny délivrance foana zay hatram'izay zay ny amin'ny délivrance foana zay alleloia mampino ary bevoka be an'ny zanakay reny mbola manao délivrance be alleloia sorana an'Andriamanitra zany ianao antim-panahy aza kivy mandalo olana fa ny olona ho antim-panahy de le ny olona nandalondalo olana matetika reny inona ary mampaherezinao an'ny olona zay mandalo olona raha ianao tsy nandalo olana misy olona mampahery ny olona amin'ny alalan'ny boky zay vakiny tsy de tsy makaizy zany fa ianao mampahery ny olona io zavatra ny ainanao afaka miteny mijery any olona io amin'ny masony mihitsy anao miteny raha nabavy rahalahy jerevo tsara za miteny anao efa nandalovako io ho Davida tanora taloha antitra ankehitriny fa mbola tsy hitako rahalahy zay marina kanafon'Andriamanitra tsy boky ny vakiny tsy Abrahama ny teny azy an'izany tsy Isaka no tantarana azy an'izany tsy Jese rainy kory ary no teny an'izany fa izy mihitsy ny atraika an'izany alleloia ry afaka malala ny ahitana ny olona antim-panahy de olona matanjaka amin'ny finoana izy zany le olona tonga de mahita zavatra eo anoloany de to de mahita Andriamanitra ny lehibe fa tsy io alleloia alleloia raha mbola ao anatinao le orore tena enjany zany mbola tsy antim-panahy ianao fenao tahaka ny Davida matanjaka amin'ny finoana vo nahita ny Goliaty izy
tsy hitany Goliath zao mba hitany David tamin'ny Goliath zinona moa io le lahy tsy mifory zinona moa io antim-panahy zany matanjaka amin'ny finoana tsy matahotra inona matoky an'Andriamanitra mila matanjaka amin'ny finoana amin'ny fitiavana ihany koa mila manam-pitiavana alleloia manam-pitiavana an'Andriamanitra manam-pitiavana ireo olona izay nentin'Andriamanitra eo aminy mila olona manam-pitiavana ny antim-panahy ry havana malala raha mbola tsy manam-pitiavana ianao a tsy antim-panahy anarina ianao androany manana fitiavana dia manana koa faharetana manana faharetana ilaina ny faharetana ilaina ny faharetana eo amin'ny itsika eto a dia anisan'ny mahafinaritra ny tantan'Andriamanitra antsika tsirairay avy eto marina ke teny Ranabaviberta teto hoe raha ohatra tokoa mahita an'izany hoe raha mitadidy Ranabaviberta hoe nanahoana re zany ny fiainany taloha fa tanaty fakiviny reny olona ireny tamin'ny tonga teo voalohany ary izay manokana eto dia mahita mihitsy hoe ireo ankizy hitan'ireo mitory teny ireo a nisy faharetana tao anatin'ny na ry zareo nianatra ny tory na izahay mba somary nampianatra azy ny tory teny dia tena nila faharetana tao nila faharetana vao tonga n'izany hoe mitarika ny ankizy a na dia atokeny hamoaka tory teny anankiray zany ary a dia mila faharetana fa tsy ny amin'izany ihany fa ny amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny fitondranam-bavaka na hainao mpitondram-bavaka aza mila faharetana dia ampianary ny olona entinao am-bavaka hanam-paharetana amin'ny sabatsika manana toriteny afinaritra mombamomba n'izany satria ohatrany efa tonga sady ny tenin'Andriamanitra izay hotorisika amin'ny sabata io tsika fa avy amin'Andriamanitra foana alleloia dia mila manam-paharetana ny vehivavy indray zao afangafangantsika am'izay fa nitraketsika teo amin'ny lehilahy antim-panahy ny vehivavy antim-panahy kosa dia anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina zany hoy ny vehivavy antim-panahy tady ity zany ty teniko ty enonareo tsara hoy ny vehivavy antim-panahy dia anaro hitondra tena toy ny mendrika ny olona masina any amin'ny vehivavy to dia mora hita ny antim-panahy sy tsy antim-panahy raha vo izy mbola mijilajilana be reny mbola re mitady j'adore zay meo amin'ny Facebook eo dia mialatsiny aminareo za mialatsiny aminareo za ranabavy a mialatsiny indrindra fa raha mbola tsy mitondra tena ho mendriky ny olona masina ianareo fa mbola mety aminareo le tenen'ny olona hoe mitana kosa maman izany zokina izany zandriny ohatra hoe miara-maka sary amin'ny zanaka anao dia fifalianao mihitsy mahenony olona miteny hoe nareo mirahavavy izany zokina izany zandriny tiany olona tenenina zany hoe mbola mitana be mbola tanora dia ianao le tanora ke mahafinaritra Andriamanitra ke tena mitsodrana antsika mihitsy sy overina taka ny liona tanora ody indray ny fahataony ratsika fa raha iny mihitsy le mampidoboka ny fonao le tenen'ny olona hoe mbola mitana kosa kindry izany a tsy napoziko mihitsy dia iny le mahafaly be anao dia jerevo amin'izay le pozinao nazahoanao an'le j'adore be dia be iny dia mbola tsy vehivavy antim-panahy ianao ainao zany hoe olona masina raha misy miteny zany hoe to masina be koa nareo koa to masina be koa ty pozinareo antitra be dia vanomboka ho antim-panahy ianao zay fa raha mbola tsy matady tenenina an'izay mihitsy ianao mbola tsy antim-panahy ianao zay ranabavy mbola tsy antim-panahy ianao manao publication ianao dia ozy ny olona onsona nay ange zany mbola tsy antim-panahy ianao so cute ozy ny olona trop chou fa raha venao manomboka mahazo hoe fa dia to antitra be koa ty pozinareo le antitra tsy henonao tarehanao fa henao le pozinao manomboka ho antim-panahy ianao zany alleloia tsy lava be ny resakitsika momba an'iny fa za matahotra nareo hitondra tena miendrika toy ny olona masina tsy ho mpanendrikendrika zay koa ny olana amin'ny vehivavy indray amin'ny hafanampo amin'ny fiasana amin'ny etsika eo anatin'ny resaka anina foana eo anatin'ny
anatin'ny sehatra fanompoan'Andriamanitra foana tsika eto. Alleloia. Mpanendrikendrika soa de fosiny divay be ho mpampianatra ny zavatra tsara tahaka andry Dorikasy mba hampianarana vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny, zay koa tsara be ho tiany zanany. Ahony tena ho madio toe-panahy hiasa ao an-trano no tsara fanahy anaiky ny vadiny mba tsy tenenana ratsy ny tenan'Andriamanitra. Zao zany ny vehivavy antom-panahy koa de mba tery ao am-pony ny hampianatra ny vehivavy tanora fanahy. Tsika misy fotoana fa tsy mety misy an'le fotoana moa nareo amin'ny gropy. Misy fotoana mampionona mba te hizara aminareo hoe ampianatra ho anareo efa renim-pianakaviana. Misy olana be mitranga angeravana eo amin'ny resaka tokantrano eo amin'ny tokantranontsika kristianina. Na nareo mivady efa samy mivavaka de misy blocage. Efa mivavaka de lasa somary misy blocage eo tokantrano ao. Misy zavatra tsy milamina ao. Ary ny tokantranon'ny olona mivavaka de ohatry ny lasa mora andairandairan'ny ny fakapanahany ivelany satria mahita ny ao an-trano ohatry ny tsisy tsirony intsony ohatry ny tena hoe onare zany satria mivavaka de lasa ny efarany fikorotanana tokantrano ihany. Misy fotoana mampionona fa saika amoriny vehivavy zay efa manambady avy fotoana naovantsika an'izay zavatra zay avy fotoana naovantsika an'izay de ny lehilahy ndray mba mivory aty amiko. Alleloia. Ary nenay vitsikely nenay ny lehilahy satria manambady de tsy mbola misy na de ray ary fa de todijojona-tana ay fa ray ritoviko efa ao de teriry be zareo ihany nge ny lehilahy tena mba hitako eto zany rehefa na ohatrany tsy mahita lehilahy tokoa. Izy zany lehilahy ay Angelin Jean ankoatrandreo izy areto mba lehilahy hitanareo mijery antsika eto. Ery Philippe koa ohatry ny hitako teo ny tiako terenina de zao ilaina no mianatra momba ny tokantrano. Io tokantranonareo io mieritreritinareo mivavaka de avelanareo tsy misy client tsisy kila mihitsy ary aina fa tiako terenanareo hoe ny tokantranonareo tokantranontsika mpivavaka de tokony ho tokantrano voame ate onina ate ho ty ifankatiava mpivady. Ravana Isaka sy Rebeka nge ravana ka tena nisangisangy zany Abrahama sy Sara zany nge ravana ka tena sangisangy tena mifankaty zany tsikitsiky mimeme mifankaty nefa ola mivavaka mahatonga ny vadinareo te tady lalana satria nareo mieritreritra hoe mivavaka de tena hoe tena fa misy zavatra ianarantsika ao, misy zavatra azo atsarainao eo anivon'ny tokantrano satria io sahetena kely atsika. Dia mampianarana vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny, tiavy ny vadinareo mampianatra tiany zanany ahony tena. Io le ahony tena zany de ao foana na ny vehivavy antom-panahy na ny lahy antom-panahy de madio toe-panahy. Zany ve moa ry havana de inona tony moa no ina moa ry havana no tokony ho ampianarina antsika am'zany. Maneky ny vadinareo mba tsy tenena ratsy ny tenin'Andriamanitra satria eto de eo amin'ny sehatry ny fanompona foana antsika ny resaka de ny vadinao koa amin'io le vadinao ekenao tiako zany fanitsiny. Misy aminareo koa de hoe maneky ny vadinareo de vadinareo fisotro toka tsy mivela ny vavaka raha samy vavaka zany ro ale vavaka tsisy ny vavaka zany io toy zany hoe maneky ny vadinareo ka didio fa Andriamanitra de mbola ambony ny vadinareo ka eto de vadinareo voalaza eto de vady ao anatin'ny sehatra fanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra efa manompo an'Andriamanitra de maneky azy satria izy manaiky an'Andriamanitra. Tsy hoe kory hoe vadinao zava mitenananao foana aza manao ny zipo lava iny manao pataloha fa tsy tiako tsony ianao le zipo fohy kely sexy de io zany maneky ny vadinareo de lasa iny ny anaovanao eran'ny tanàna de taditio fa Andriamanitra ambony noho ny ambony no Andriamanitra. Avelatsika ino ny lehilahy tanora fanahy kosa anaro ahony tena de mila mahony tena foana zany ko aminy zavatra rehetra
dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara amin'ny fampianaranao, maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamotinana, ny teny tsy misy kremo izay tsy azo sinina mba ho menatra izay manohatra satria tsisy ratsy hitenenany anareo. Eo amin'ny tanora indray tsika izao. Alleloia. Fa lasarasa ny fotoana. Eo amin'ny tanora indray tsika izao. Tanora fanany tiana tenenina eto zany. Na mety efa olo efa lehibe taona io na kely taona, fa tanora fanany resahana eto. Dia aoka voalohany indrindra ahony tena. Any zany tsika tsy miandry ho antom-panahy mahony tena, fa mila mahony tena ianao amin'ny zavatra satria ny tanjonao dia efa tongotra ambian-dakana ho any an-danitra sika. Alleloia. Mahafinaritra anahy mihitsy zao reto tanora kely miaraka amiko eto, rahalahy Tody sy rahalahy Jonathan ato anatin'ny groupe, rahalahy Falery Kovotovy koa mba ao anatin'ny groupe. Mahafinaritra anahy ako satria endry ireo ankizy ireo. Alleloia. Tena marina ny teniko anareo zany. Tsy teny zavatra be tapenareo zay fa ireo mahony teny ireo, ary mahafinaritra anahy hoe raha za tamin'ny fotoana tsy nahony teny fa nareo rahalahy araroty ny fotoana fahanareo manompo an'Andriamanitra. Mahafinaritra be zany olona mbola vao tanora dia efa nanomboka hanompo an'Andriamanitra zany ary tady idio fa ianareo ireo dia afaka ho atao n'Andriamanitra ho ambasador tena mahafinaritra be mihitsy ao anatin'ny herinareo tsara nareo zao. Sadraka, Mesaka, Abednego sy Daniel dia tanora fa tao anatin'ny fahatanorana taona nijorony tamin'ny fahamarinana, nijorony tamin'ilay teny tsy misy kilemo, tafita ny hafatra. Tonga dia firenena ray manontolo tonga dia nanompo an'Andriamanitra satria ninona tao anatin'ny fahatanorana nanana fahasahiana niditra tao anaty laforo. Nivoaka avy tao teny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego ny tompona ozy Nebokadnezara. Ry havana malala, tanora fanahy ianao dia asehoany tenanao fianarana ny asa tsara. Fitaratra ianao, modely. Teny mbola ianao vao manomboka tanora fanahy io dia efa modely ianao, jeren'ny olona na ny fomba fanaovanao zavatra. Jerenareo ke zao ohatra za zao mandinika za moa dia sady mampahery ianao mitoraka voninkazo. Zay fa daran'izy amin'ny rahalahy rehefa le amin'ny alina nge, rehefa sabata maraina iny. Ao anaty fahatanorana ny olon-kafa mbola varinana manao jeu reny. Raha olon-kafa reny mbola varinana manao anaty jeu, fihinana ataon'izy roalahy rehefa sabata maraina, ny zoma, ny alina iny sy ny sisa dia manomana tenin'Andriamanitra, manomana fotoana. Dia jerenke raha tsy kaliny tsara fanaovana iny. Jerenao fanaovana toja za fa mitinana toroteny zany, za dia tena manaika. Aloha zany tena manaika hoe tena misy fotoana izy manao an'ireny aty an-tranonay dia hitanay ny fanaovana an'ireny tena misy mampina moa ny variana be nahita za misy fotoana tsy nahita fa mampina nahita misy stylo karazany be dia be ohatry ny reny mianatra mihitsy izy manao sao dia verinay ora hoe zavatra tsotsotra reny fanaovana ireny fanontina toroteny miasa daholo na stylo mena na maitso na manga satria manina ao anatin'ny fahatanorana mbola ao tsara le saina dia atotona izy atotona ho an'ny asana Andriamanitra. Jereny hiran'ny rahalahy Jonathan rehefa sabata maraina mahafinaritra be daholo. Teny izay lazainy ao anatin'ny fahatanorana fianarana amin'ny asa tsara, maneho ny tsy faharatsiana amin'ny fahamotinana andefa SMP raha hitanareo ireo hoe mbola tanora dia manao tanoranora miaraka amin'ny olona any dia ino ny fa manao sôriteny apotipe satria mafana ny andro. Tsika mila motona tsika. Alleloia. Tsika lehilahy mila motona, mila mandeha amin'ny fahamasinana tsara isika rehetrarehetra. Andiny fa 1:10. Izay tsy azo ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsinina mba homenatra izay manohatra satria tsy misy raha tsy tenenanareo. Hitanareo nareo mbola tanora io dia ataovy ny fitondran-tenanareo tsisy ho tenenina intsony ny olona. Andehanan-kina ny olona dia tsy mahita kianina eny aminareo. Inona moa ny kianina amin'izao? Inona moa ny zavatra azo kianina aminareo? Dia maneho tsara ny herin'Andriamanitra nareo amin'izany. Maneho tsara ny imazin'Andriamanitra ianareo. Manapoitra tsara ny endrik'Andriamanitra ianareo eny aminareo ary tanora fanahy. Ny mpanompo koa dia anaro anaiky ny tompony ka anao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra fa tsy hamalivaly, tsy hangala tety fa aneo amin'izay toeam-panamatoky indrindra mba hampamendrika fampianaran'Andriamanitra hamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Alleloia.
zay sika resaka lavabe satria io de resaka fankatoavana io resaka fifanajana io a resaka fileferana eo anatrehan'ny ny zokinao ara-panahy de tsy de sika resaka lavabe io fa mila matoky ianao a de mila makatoy ianao a ny bazin'io zavatra io de resaka fankatoavana resaka fanajana fefaniseho fahasoavan'Andriamanitra io zay anabaviberta teo ny vakiny izay famonjenany olona rehetra mampianatra antsika anda zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny zao tontolo zao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra am'izao fiainana ankehitriny zao miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika isika dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba havotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho amin'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra aza vera isy anao tsinotsinona anao alleloia amen naizanaiza le anao anivon'ny zavatra rehetra de raha mitondra tena ho tsara sy masina ianao mitondra tena maneho tsara ny voninahitr'Andriamanitra eny aminao de tsisy anao tsinotsinona anao tadidio avana malala mety ho lazain'ny olona fa antitra ianao fa tadidio fa omeny olona ny ajany kosa ianao misy olona efa mahazo toana de misy commentaire hoe kokondry tanora mbola lehilahy kely manao kokondry tsy fanajana nke zany ny olona mety faly be tena tena mbola mitana mihitsy fa ataony olona kokondry fa tsy fanajananao zany ny volonao rehefa fotsy aza lokona kotra fa voninahitra ny fotsy volo alleloia mahatonga ataon'Andriamanitra misy taontsika lasa fotsy volo a de zay mihitsy no izy de aza lokona ny volonao fa fanajan'olona anao ny fahitan'ny olona ny volonao a fotsy sa mitahin'Andriamanitra sika mino fa voaraintsika zay zavatra rehetrarehetra zay a ny zavatra fehany de tsotra hoe mandeha araka ny ten'Andriamanitra tsy misy kilema manana fitondran-tena manana fahamasinana manana toe-panahy araka an'Andriamanitra isika tsirairay avy a de matoky a fa ndraisitsika zany mety misy mbola zazara-panahy eto a fa tsy manina raiso ny anatra natoloka na hoan'ny tanora fanahy eto tonga de ataovy modely ianao any amin'ny toerana zay misy anao a aza toeranao misy mihitsy amin'ny etsinan'Andriamanitra itendratsiny aran'Andriamanitra mahita zavatra ataonao fa ataovy mahita anao ny olona mahita ny zavatra ataonao ny olona de ataovy vakivava fa tena lehibe Andriamanitra ataovy vakivava mahita anao de mahita fa masina Andriamanitra satria anao solotenan'Andriamanitra sa mitahin'Andriamanitra sika rehetrarehetra mahireza daholo a de voninahitra ho an'Andriamanitra irery any andohara no hiritsika de hivavaka tsika mihaka efa ampy zay fotoan'zay a hivavaka avy hatrany aritsika aorian'ny terité de meno voninahitra tadio fa fahasoavan'Andriamanitra no natonga anao ho tahaka an'io taiza motsika tsy mbola nisy ninina tokony resahana fa de olona ranofoteny foany sika olona ranofoteny foany sika fa no fahasoavan'Andriamanitra de ititsika na de mbola zazara-panahy ianao androany aza manaiky mijanona eo midira fa ho tanora ra-panahy ary aza mijanona eo raha tsy lasa antom-panahy ianao na de mbola tanora ianao afaky no antom-panahy ianao mitondra-tena araka an'Andriamanitra manana fahamasinana tia atsika Jesosy a halleloia amen Zolai tiro tiro na
zany famindraponao tokony fanotronanao izano toanao fa tisy azoarina aminao yakiny falebiazanao raha antsika vavaky zany ten'andriamanitra zany androany a dia androantsika hiteny hoe jesosy a misaotra anao tamin'ny fananarana androany za mino fa samy nandray tamin'izany daholo tsika tsirairay avy mitanjona amin'ity fanompotsika an'andriamanitra ity dia mba isika rehetrarehetra reto a hiditra amin'ny fahamatorana ara-panahy milohany aviany jesosy a angatao mihitsy zany hoe za jesosy a na dia mbola tanora za amin'ny taonako mandra-piavinao jesosy volavolay ho antim-panahy amin'izay a volavolay hanana fahamatorana ara-panahy mbola betsaka ny olona amin'izao fotoana izao tsy manana fahamatorana ara-panahy mihitsiny hany ka mitsingilaila ny fanompony an'andriamanitra ary tena mbola baraingo ny fandehanana ny an-danitra androany ravana angatao mihitsy amin'andriamanitra hoe jesosy a mpitomboy aty amiko alleloia atovy antim-panahy za zava-dehibe zany etaety zany zava-dehibe zany fangatahany zany fa mino fa raha ianao no mangataka an'izany sitrapon'andriamanitra ny anome anao an'izany nitondra anao amin'ny fahamatorana ara-panahy ahafahanao mandroso a bebe kokoa amin'ny fanomponan'andriamanitra andao tsika rehetra samy angataka an'izany anatin'izany vavaky zany hoe za jesosy mba hitsahatra amin'izay ny fahazazana ara-panahy fa mba tena hiditra amin'ny fahamatorana ara-panahy amin'izay a jesosy satria akoatra ny hitiavako andeha ho any an-danitra dia mba tena teo solotena anao tsy hanala-baraka anao ahy be dia be ry havana no apetrak'andriamanitra no fidian'andriamanitra ho solotenany nefany a manala-baraka azy fotsiny me fotsiny ny olona mijery hoe ino ny mpanompon'andriamanitra nefa tsy ataova tsy manala-baraka ny anaran'andriamanitra tsy ho amintsika ane zany tsika angataka hoe jesosy a za jesosy mba maniry amin'izay a hiditra amin'izany fahamatorana ara-panahy zany vavakytsika amin'izao fotoana izao jesosy a misaotra anao zay satria voareny teto indray niafatry paoly tamin'ny titosy ary androany a niafatra nampitondrainao ny anabaviberta ho anay isaoranay anao zany misaotra fanay masina fianona ny olo-tsaina anay na dia atao anatin'ny famelabelarana atao anatin'ny toroteny misaotra jesosy a misaotra satria tafita indray niafatrao
androany jesosy zay dia mangataka aminao hoe reto olona zay maharitra jereo nge jesosy fa reto olona nge jesosy dia eo foana dia matoky efa dalam-pamola volana azy ireo ianao mba ialan'izy ireo amin'ny fahazazana ara-panahy fa tena hiditra amin'izany fahamatorana ara-panahy zany dia izay tsirairay avy tsy ho taitaitra izay manompo anao tsy hoe olona taitaitra fa olona tena matotra tsara olona tena resy lahatra tsara olona tena hoe ao anatina fanapahan-kevitra tsara mihitsy tsy hatanin'ny zavatra fa tena hoe hatanin'ny fitiavana anao dia tonga anay tena ho matotra amin'izay atao ho matotra ara-panahy ho matotra amin'ny zavatra rehetra zay ametrahanao aminay ny asanao jesosy tena ho ataonay amin'ny famatorana ara-panahy zany ny asanao Andriamanitro ho ataonay amin'ny famatorana ara-panahy zay rehefa misy olona maro eto tery amin'izany fanaovana ny asanao zany ianao ny Jehovah-Andriamanitra hanampy azy ireo hatongavany tsirairay avy amin'izany famatorana ara-panahy zany mba ho endrikao mandehandeha izahay ho solo-tenanao ho ambasadôrinao misaotra betsaka jesosy betsaka zavatra tsy voalazako teto za mitondra bavaka ny tsirairay avy misy olona eto mandalo olana misy olona eto mandalo aretina misy problème ny fiainany jesosy malalo jereo akaiky izany olona zany jereo akaiky izy jesosy ary dia mba tafio ny herinao dia mba tatano amin'ny sandrinao mahery za matoky fa tsy misy miala maina eto fa matoky fa sady nandray hery ara-panahy zay no nandray hery ara-batanainako satria ny teninao koa dia mitondra fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra Jehovah-Andriamanitra ka dia isoranay ianao zay ny vitany tamin'ity androany ity avy aminao isoranay ianao fa ianao no natateraka an'izany mbola petrakay aminao indray ny rapitsonay petrakay aminao ny toroteny rapitso ny fotoana rapitso rehetra takariva mahafinaritra sy ny asa fanompoana rehetra zay atao eto amin'izao fandaran'izao ianao ny tany tsirairay avy misy saotra jesosy betsaka ny tsy voalazako fa raha zay voalazako ihany jesosy nitateraka dia matiampika izay fa ianao malala ny mahasoa dia makasitraka fa tsy fantatro fa tsisy ho diso anjara eto na dia ray aza misy saotra jesosy malalo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena ka mampandrotsika nababitsika Suzelle avy any Suisse izy no ivavaka ho an'ny firenena teny tompo anabavy Suzelle tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo daholo-tsika rehetra dia mbola hiary hivavaka aritsika saotranao zay Andriamanitra rainay io makasitraka anao zay Jesosy makasitraka anao ny amin'ny tanterahany fotoana androany misaotranao zahay fa no famindramponao no mbola nafanay mihaino izany teny mamy avy aminao izany misaotra Jesosy malalo satria mbola tianay tokoa ianao mbola tianao tokoa zahay ka mbola nomenao fotoana mbola afanay mihaino an'izany teninao izany Jesosy malalo nampianarinao indray zahay tsirairay avy reto androany tamin'ny alalan'izany teninao izany mba handroso ara-panahy zahay Jesosy tsy hijanona zaza ara-panahy tsony zahay Jesosy malalo fa mba hisontra ny voara-pananay ka mba hanananay izany fiononana ara-panahy izany Jesosy malalo mba hatanjaka ny finoana ianao Jesosy angatanay koa anao fanay masino mba ametraka izany faniriana zany any anatinay tsirairay avy izay mihaino an'izany teninao izany izany faniriana mba ho lasa antom-panahy zany Jesosy mba afanay tena tsy ala aminao mandrakizay Jesosy mba afanay tena iray aminao mandrakizay satria izany fanirianay tsirairay avy reto ka io Jesosy ny teny izay notoriana teto Jesosy malalo mba haniry zato eny arivo eny any anatin'ny fonay tsirairay avy izay nandrian'izany teny izany Jesosy malalo ataovy mpieny mpankatoy izay Jesosy fa aiza atao mpieny fotsiny ihany Jesosy malalo ka nangatany ny fanainao masina mba hitahiry izany teny izany any anatinay tsirairay avy reto indray dia tonga indray Jesosy ny fotoana hitondranay ambavaka ny firenenay Jesosy malalo tsisy miafina aminao io Madagasikara-nay io Jesosy mamindrafo Jesosy malalo amin'ny malagasy tsirairay avy amin'ny Madagasikara-nay io fantatrao tsara Jesosy malalo fa mbola betsaka Jesosy mbola tsy mino anao ao mbola betsaka Jesosy ny mbola manompo sampy ao mbola betsaka ny mbola tsy mandray anao Andriamanitra Jesosy malalo fa dia mangataka ny famindramponao zahay Jesosy mba harotsaka anay amin'ny Madagasikara arotsaka anao
ifandramponao amin'io Madagasicaranay Jesosy malalo. Misy koa ireo izay efa nandray anao Jesosy fa mbola zaza ara-panahy, any ka tsy manao sitraponao, any ka mametaveta ny anaranao sy manao izay tsy marina eo anatrehanao. Dia mamindrako amin'izy ireo Jesosy malalo, dia ary-tsainy fanainao masina mba hahatonga fifahazam-panahy lehibe amin'ny firenenay io Jesosy malalo, mba ahafahany vahoaka malagasy mandray fitahiana sy fahasoavana avy aminao Jesosy. Fangio koa Jesosy malalo ireo mpitondra fivavahana tsirairay avy izay efa nofidianao Jesosy hanao ny asanao, mba hampijoro ny fiangonana, mba tsy hitondra izany fiangonana izany ivoana Jesosy malalo, fa mba tena hitoro-marina ny fahamarinanao amin'ireo vahoakanao ireo Jesosy. Ary ireo izay efa nivoana Jesosy malalo, efa angio mba ho tonga saina ka hibebaka ary hiverina aminao indray Jesosy malalo, mba hialan'ny fahatezeranao amin'ny firenena io, ka mba hafantananao mitsotra amin'ny firenena io Jesosy malalo. Fangio koa Jesosy malalo mpitondranay tsirairay avy isan'ambaratonga ny Jesosy, mba hiala amin'ny fitiavan-tena sy mba hiala amin'ny fitiavam-bola Jesosy malalo, ka mba hitodika amin'ireo malagasy Jesosy, ka mba tena hanampy an'izy ireo tsirairay avy sy anao izay tena tafita ny Madagasikara sy hasambatra ny malagasy tsirairay avy Jesosy malalo. Maro koa ireo malagasy izay sahirana amin'izao fotoana izao, ireo izay tsy manan-kohanina Jesosy, ireo izay marary any amin'ny hopitaly, ireo izay any am-pigadrana Jesosy malalo. Dia jereo manokana izy ireo, jereo ny momban'izy ireo tsirairay avy Jesosy. Ianao ny eny amindra fo sy hamany olana izay mianjady malagasy tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao. Dia mino izay Jesosy malalo fa amindra fo amin'ny firenena io ianao, amindra fo amin'ny malagasy tsirairay avy ianao Jesosy. Izay rehetra izay neny teninao teto koa Jesosy malalo, dia aza atao misy very anjara, iso anjara na dia ray aza, fa fantatray fa misy eto mety olona manana olana Jesosy, misy eto mety olona mila fanasitranana Jesosy, dia ary-tsainy fahasoavanao aminay tsirairay avy izay miendry sy nanaraka izao fandarana izao Jesosy, ka ianao ane no amindra fo, ianao ane Jesosy no hamaly ny vavaka tsirairay avy izay nasandratray teto amin'izao fotoana izao. Dia ny ranao masina Jesosy ny angatahanay mba hitahiranay tsirairay avy, ary indrindra fa hiary sy hivimbina anay amin'izao alina izao tratry ny rapitso maraina indray. Dia mino izay Jesosy malalo fa nienonao izany vavaka izany, dia ny dera sy ny laza ary voninahitra dia ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra fa ho mandrakizay. Makasitraka ray masina. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra isika tao anatin'izay vavaka matsiro enentina anabavintsika Suzelle izay. Misaotra ny anabavintsika Roly, vavaka fanomboana, ranabavy Suzelle, vavaka firenena, dia ranabavy Berta tamin'ny toriteny. Dia misaotra nareo ihany koa izay tonga nanatrika teto androany, fa raha tsy teto moa nareo inona moa no atao iza moa no hiaino an'ireny nareo ihany no nanomanana an'ireny ary nareo ihany koa no nasain'Andriamanitra. Ka dia misaotra nareo dia tapireto ny fandarantsika ny akiradio mbola tsy mandeha loatra amin'izao no web radio antsika. Raha ty herinandro ty mbola tsy mandeha dia tady hevitrisika manomboka amin'ny herinandro ambony, fa tsy mety amintsika izany mihoatra ny herinandro izany tsika tsisy fampaherezana amin'ny rahan'io radio io, tady hevitra aby tsika ho atao. Dia tahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra, raha mbola tsy tonga Jesosy dia rapitso alina tsika eo aneto indray miaraka amin'ny ekipa hafa. Aza ty fa rapitso amin'ny telo dia misy ny takariva mahafinaritra, dia misy ekipa hafa vaovao indray hiaraka amintsika eo rapitso amin'ny 3:00 miaraka amin'ny takariva mahafinaritra isika. Dia raha alina rapitso alina miaraka amin'ny keto indray nareo sy ekipa vaovao izay miaraka amin'ny keto rapitso dia samy tahian'Andriamanitra mahereza daholo dia samy tahian Jesosy mahereza isika tsirairay avy. Halleluia. Amen.